Alléluia. Ie dia ampifaliana lehibe indray no entinay ny fitondrana ny fiarabana ho antsika tsirairay avy izay tonga izay tonga eto inoko ihany koa nefa efa tonga tamin'ny fotoana teo aloha ianao dia mino ako fa mahafaly an'Andriamanitra ny fanananao etaeta tamany eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Tsy adino ihany koa nefa sika rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao tsy tapaka amin'ny ora mahazatra toy izao inoko fa ilay fanatrian'Andriamanitra izay ho amarina eto amin'ity toerana ity anie hitsofoka miditra any amin'ny tokantrano misy ianao na eny amin'ny toerana rehetra izay anao zao fivirim-bavaka zao. Alléluia. Alléluia. Yeny ary tompo fa dia manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana amin'ny toerana misy atsika. Tiako manentana anao hoe ninona zavatra ampanaovina antsika dia tsy hoe kory ny hoe inona izany fa nataontsika mba handrindrana amin'ilay fanatrian'Andriamanitra eto dia mba tsy ataontsika fombafomba ihany koa ilay izy fa tena ataontsika fo feno fifaliana manatrika ny eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Andaontsika hivavaka. Andaontsika tena hivavaka satria nahoana ninona zavatra atao eto dia tsarovy fa eto Jesosy ary tsy hoe hirahira ilay hoe eto Jesosy na hoe teny miverimberina eto rehefa ity anoloana fa ny zavatra tena tokony tena ao anatin'ny fonao dia hoe ilay teny izay manambara fa eto Jesosy dia mba ianao mihitsy ny atsapa an'Andriamanitra, atsapa ny fanatrian'Andriamanitra eto, atsapa ny Jesosy miasa eto ka na dia tsy hiteny zavatra akory ary ianao Andriamanitra efa malala ny zavatra tokony ataonao eto amin'ity toerana ity. Amen. Amen. Andaolontsika dia tananao an'Andriamanitra. Alléluia. 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 Ary na dia ny alléluia ataonao io ary io dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Aza atao fombafomba fa ataovy mihitsy hoe vao mivoaka eto mivavaka izany hoe alléluia dia tena tsapako mihitsy hoe misy zavatra miditra ary misy zavatra ihany koa nefa mivoaka satria nahoana izay zavatra rehetra ataonao eto dia eto ny fanatrian'Andriamanitra dia misy transformation magaga ataonao eto amin'ity toerana ity ka raha mino an'izany ianao dia mitehafatanana mafy ho an'i Jesosy foana ary fitehafatanana mafy ataonao io tsy fombafomba io fa maneho izany fa tena mino ianao fa eto Andriamanitra. Amen. Tsy andrelantsika fa andao hivavaka. Matoa moa manentana antsika hoe andao hivavaka dia tsy hoe izahay aty anoloana ety ihany ny hivavaka fa ianao mihitsy koa dia tena hivavaka sa tsy izany ve? Tena mivavaha amin'ny fonao rehetra hoe Jesosy amarino aniko ny teninao androany fa raha eto ianao dia tena hisy mihitsy kasika tena tsy tahaka ny vonjeko teto tamin'ny lahady indray ity androandroany ity fa tena tsapako mihitsy hoe ao ianao Jesosy mameno sy mamelombelona indray ny fanahiko satria izao fanahinao ny tena tadiavin'Andriamanitra ho fenona eto indray androany fa manaraka ho azy ihany koa ny fahafenona ara-nofo ny fonao tena ilay tenen'ny Baiboly mihitsy androany hoe manompo amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny tanjakao rehetra dia tena oka tena ho tonga ao anatin'ilay fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao. Asandrato ary ny tananao, asandrato ambony ny tananao na dia iny tananao misandratriny ary ane tsy fombafomba iny fa tena ataontsika mihitsy hoe izay zavatra ataontsika eto dia ataontsika hoe eto Jesosy mahita ny ao am-pontsika tena hoe inotsika amin'ny fontsika rehetra mihitsy hoe eto Jesosy mahafantatra ny ao anatin'ny fontsika ao dia manimbony vavaka ianao amin'ny mahery amin'izao fotoan'izao manimbony vavaka amin'ny fonao feno etaeta satria Jesosy ihany malala ny refony etaeta ao anatin'ny fonao ao ka tena amin'ny etaeta ny anomponao azy minao fa tsy miala maina eto ara-baky teny araka ny teniny ianao vao miditra etsy amin'ny rivavadiny ray masinao eto ianao inonay fa eto ianao natanteraka ny teny fikasanao fanarona teny tombo miankona tahaka an'izao dia efa eo foana ianao matoky sy marina amin'ny teninao ianao Jesosy ary izay androany dia tena aneo fiderana kasitranao izay androany dia tena iankohaka amin'ny fanahinay rehetra sy amin'ny herinay rehetra eto amin'ity toerana ity misandrata tompo atao izay tianao atao anatin'izao fivirim-bavaka izao mamelanao miasa fanamasinao ka sy ho ny vontsinanay avy androany tsy ho varimarina izy Andriamanitra fa ianao ny asa ao anatin'ny fony ato ary tsy misy fombafomba na fahazana natao eto fa ianao mihitsy fanamasina ny apretra ny etaeta ao anatin'ny tsinanay avy eto amin'ity toerana ity atonga anazy sy voasarika nomba ny fahazarana ninona nefa hery hafa tady hipetrapetraka eto dia izay mandidy an'izany amin'ny anara maherin'i Jesosy miala tsy minona tsy manana fahefana teto miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina tsy manana fahefana teto amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta hoy aho misandrata eto ianao Andriamanitra andao anofa ho fantanantsika isika ho an'ny fanamasina ary tena andao hiara ilaza amin'ny fanamasina androany hoe mamela anao miasa malalaka eto izay fanamasinao
Alleluia. Mamelanao miasa Dieu izay fanamasina. Melolalana amin'ny mpanomponao izay hitarika ny fiderana ianao avy eo aroba azy amin'ny fambatarana sy amin'ny fahagagana. Ary izahay ihany koa dia tena ho tafiditra tsaona anatin'ny fanatrianao satria marina sy matoky amin'ny teninao ianao. Dia ianao fanamasina ny asa mahereto. Ianao fanamasina ny asa mahereto. Anorodoro ny fony tsirairay avy ianao. Anorodoro ny fanahina, ampagorakoraka ny fanahina ihany koa ianao Andriamanitra ka tsy hisy ala maina satria tsy ataonao tsinitsiny izany. Andeha omenay ianao Jesosy ny ajo. Andeha omenay ianao Jesosy ny voninahitra mandrakizay, 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 mandrakizay. Deranao izay Jesosy eo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aureno ny fiantrianana. Tovy amin'ny fonao rehetra izany androany. Aureno ny fiantrianana. Aureno ny fiantrianana. Dai su tubo ny toerana. Ao mbola mafisitsika ihany izany androany. Aureno ny fiantrianana. Sany mihitsy Jesosy. Aureno ny Na ny any an-tokantrano aza Jesosy eo dia tena ataovy matsapa fa miasa mahery eto amin'izao fotoana mavaka izao ianao. Aureno ny fiantrianana. Dai su tubo ny toerana. Ray sotompo ny toeranao. Dai su tubo ny toerana. Ray sotompo. Dai su tubo ny toerana. Atomboka amin'ny anaranao Jesosy masina sy mahery izao fotoam-bavaka izao. Ary andeha averina aminao ny ajo sy ny teraro ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Jehovah ho satria ianao rery ihany mendrika an'izany. Ary andeha izay te-tanana mafy dia mafy dia mafy dia mafy. Hopiropo ny fiderana ianao sady eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Ary mbola raisy ao anatin'izany dia raisitsika ihany koa ny mpitarika fiderana. Aza tsahatra antehaka satria ny mantsy fiderana an'Andriamanitra. Toy izy ihany tehaka ho voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia mamerina fiarabana izay nataony mpanompon'Andriamanitra ho anao teo, fiadanana ho anao tompoko. Alleluia. Tany am-piandohana dia fanoharian'Andriamanitra izao sy ianao hoe ilaza ny fahatsarany. Ho eo anatrehany hijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana. Fa rehefa nanota ny zanak'olombelona dia tafatsaraka. Kanefa noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy dia izao tafaverina ao amin'Andriamanitra izao sy ianao. Rehefa tafaverina isika dia cadeau anankiroa dia izao hoe nohariantsika hidera azy ilaza ny fahatsarany sady nohariantsika hitoro ny filazantsarany Kristy. Sady izany ve? Dia ndaontsika hiaraka hiankoika eo anatrehany. Hiaraka isika hidera azy androany. Hiaraka isika hilaza fa noho izy izay mato anao teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola tafakambana amin'izao sy ianao. Halleluia. Andaontsika hiaraka anakipony maso nofontsika tany firaisanao an Jesosy. Dia andaontsika mbola hidera azy androany, hibanjina ny amin'ny Kristy sy ny fahatsarany ho azy ianao. Fa raha toy izao tsika dia nohony amin'ny Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy io. Misaotra anao izay amin'izany famonjena ngezabe nataonao anay izany. Misaotra anao izay amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy satria noho ny fahasoavanao izany dia afaka mideranao izay, afaka misaotra anao izay, afaka miankoka sy milaza ny fahatsaranao. Nongony anao ka maty hoana, nitsangana ka tonga hery ho an'i Jesosy. I
nanay ankehitriny misaotra anao zay miankoky tsy misy mendriky ny fiderana fa tsy anao lay mipetraka eo ambonin'ny fiderana azy fa masiny ianao lay mipetraka eo ambonin'ny fiderana Israely masiny ianao kateranay tsy misy mitovy aminao Andriamanitro izao rehetra hita izao dia efa miankoky eo anatrehanao izay rehetra hitany masonay dia noarianao tamin'ny teninao zany izao voary rehetra izao Jesosy noariana tamin'ny teninao satria masina ianao masina
ilazany atsaranao tsy misy andriamanitra toanao andriamanitra andriamanitra mahagaga ianao ndao tsika mbola ilaza hoe masina ianao tianay ny mindenanao tianay ny mankalazanao ambarao amin'ny fonao ray manontolo zany tianay ianao Jesosy tianay ianao zany fahasoavana izany dia nahatonga anay ho masina ankehitriny noho ny amin'ny ranao ka ilaza izay efa masina ianao
masina ianao tsy sery matohitra anao lehibe loatra ianao ny lanitra seza fiandriananao ny tany fitoeran-tongotrao izao rehetra hita izao dia ary no ny antenao izao rehetra hita izao dia ary no ianao Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra anao dia nantsona ho zanakao zay tsisy tahaka anao ary tsisy mihoatra anao ankehitriny tonga zanakao miankoika eo anatrianao tsisy tahaka anao Andriamanitra mitsaoka anao zay miteranao zay mankalaza anao zay Andriamanitra teranao zay mankalaza anao zay Min na na yeru na bunlacha na
sy miovanany herina zavaboary rehetra manaiky anao famasiny anao zavaboary rehetra manaiky anao zavaboary rehetra manaiky anao famasiny anao zany mihitsy Andriamanitra mino izay amin'izao fotoan'izao tompo fa nakasitrahanao ny fiankofana izay noentinay teo anatrihanao makasitraka anao izay Andriamanitra satria tena lehibe dia lehibe tokoa izany famasinanao izany ary tena tokony ny am-paponay mandrakariva fa masina tokoa ianao ary tsy misy azo arina aminao fanamasinao mitihana atao anatinay fenony fa fenonao atao anatinay anatsanao tsy amin'ny molotra ihany fa tena hoe anatsanao amin'ny fona rehetra izay Andriamanitra amin'ny mahamasinanao Halleluja makasitraka ray masinao makasitraka ray masinao makasitraka Jesosy eo makasitraka tombo izano azo arina aminao ilay masina indrindra avy indrindra tsy misy afaka ho arina aminao Andriamanitra satria ianao ilay mahery satria ianao ilay mahagaga satria ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra tsara ianao nefa sady mpanao tsara ihany koa sotra Jesosy sotra fanamasinao lehibe ianao Andriamanitra ka mendrika ho deraina amin'ny anaranao Jesosy amen samy ary maka toerana moramora ary tanao trano fifatoanao ho amin'izao fotoana izao adonoa ny zavatra rehetra any ivelany ihany fa tena afatoy amin'i Jesosy ny sainao ny fonao ny fanahinao manamafy tokoa ny teny ao anaty Baiboly any amin'ny apokalipsia zavady toko faha-efatra dia ny andininy fahavalo fa ao an-danitra ao dia misy zava-mananaina efatra manana elatra enina izay tsy mitsahatra manambara izany famasinan'Andriamanitra izany fa andro manalina ho ny Baiboly dia milaza izy hoe masina masina tompo Andriamanitra tsy toa lay hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho avy amen dia maika fa ianao zanany tsy sady resy lahatra ve ianao anatin'ny fonao ny hira teo no sady resy lahatra ny tena hoe tena masina tokoa ianao Andriamanitra sa tsy izany ve ary ilay famasinan'Andriamanitra angamba ny inoko fa tena takatra ao hoe manahoana izany hoe famasinana fa tena masina ny Andriamanitritsika mendrika nomena voninahitra izy mendrika nomena tera ndao sika iroso amin'ny fandaharana manaraka dia ny ahafahantsika manome an'ilay masina indrindra mendrika indrindra izay mendrika ho azy irery ihany ny voninahitra ka andaotsika etsika akatony teniny amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanatitra izay inoko manokana fa tsy ho ataonao fombafomba izany fa noho ny fahalalanao sy ny fatakaranao fa tena masina tokoa izy dia mendrika nomena ihany koa ilay tena tsara indrindra avany aminao amen ka tazomeny tananao aza izay fanomaninao izay inoko manokana fa tsy niraisinao fombafomba izany fa noentinao naneo amin'Andriamanitra no amafisinao amin'Andriamanitra fa tena manaja azy tokoa ianao dia akatoavinao ny teniny dia tazomeny tananao ary izany dia andaotsika hivavaka ho an'izany fanatitra izany tsy ny fanatitra ihany fa raha misy eo ihany koa ny ampafolo-karena sy ny fandaharana sy ny fanohanana ny fandaharana émission télé dia atolory an'Andriamanitra izany amen na ihany koa mbola misy fanohanana an'ilay fanentanana maro samihafa efa nisy teto aloha reny ianao dia atolory an'Andriamanitra ihany koa dia afaka terinao ety anoloana izany rehefa avy eo ndao ary tsika hivavaka ray masinao makasitraka ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao tonga eto izay Andriamanitra dia tena hoe nanompo anao ka azo fakasitrahana ny tanjonay eto amin'ity toerana ity efa nideranao zahay teo nanandratra anao ary ny ankohaka resy lahatra tamin'ny fonay rehetra sy ny sainay ary ny fanahinay fa ianao tokoa Jehovah hoe ilay masina indrindra ianao Jehovah hoe ilay mendrika nomena ny fiderana mendrika nomena ny fanajana ka zany indrindra no antony anatonana indray amin'ny fangovitana amin'izao fotoan'izao ny anome ho anao anatanteraka ny teninao ary anome anao zahay Jesosy androany dia mino afa ianao nijery ny atao anatin'ny fonay satria tena ame amin'ny fitiavana izay ame amin'ny fifaliana izay atonga izany akasitranany amin'izao ora sy fotoana izao ka tario izay fanamasinao ninina fanomezana na efa nomaninay atolotray androany dia matokotompo fahitana fitisy-sitraka aminao zany andeha aterinao anao irery ihany Jesosy nidera sy nisaotra ary ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay ny vavaka
amen. Andao tanterahantsika ao anatin'ny raha fiderany zany, tanterahantsika ao anatin'ny firany zany a, dia mino aho fa na dia ao anatin'ny fipetrahana ary ianao manatanteraka an'izany, ianao ihany koa izay hitsangana irosa ety anoloana hanaritra ny ampafolo-karena ny fanohanana amin'ny fandaharana, dia inoko fa sady hira fiderana ianao fa tsy hijeriny ety anoloana ihany. Da ho aritsika. Manjaki
Ie dia soratsika an'Andriamanitra izay satria tombony lehibe antsika ny mbola nahafahantsika nanatanteraka ny teniny teo tamin'ny alalan'ny fanomezana. Raha tamin'ny fotoana maraina teo ianao namonjy ny fivoriam-bavaka dia nisy filazana lehibe izay noentin'ny mpanompony teto inoko manokana fa efa voarayanao ilay izy fa mba hampatonga anazy ho voarayanao bebe kokoa dia ho amafisina ny filazana zany eto ho mariky ny fankalazantsika ny 17 taona ny fiangonantsika refy fa inona ozy tsika? Ie dia misy tokoa ny hetsika maro samihafa izay hoentsika manatanteraka an'izany dia misy ny asa sosialy izay ataontsika fiangonana refy zany hoentsika ho zaraina amin'ireo olona sahirana na ihany koa ireo olona izay manana fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao dia mba handeha hizara amin'izy ireny isika. Amen. Mino fa mahaliana antsika izany satria tsika kristiana dia manana ny fanamasina sady izany ve zany hoe malala tanana ihany koa zany tsika amin'ny lafin'ny zavatra rehetra sady izany dia andehantsika anao zany hetsika ara sosialy izany dia misy zany fanomezana izay homanitsika tsirairay avy isika tsirairay avy mihitsy satria na dia ny zaza kely any amin'ny sekoly alahady aza dia nampandraisina anjarany amin'ity hetsika asa sosialy izay ataon'ny fiangonana ity dia mitondra an'ireto karazana azo atao hoe fitaovana satria anisan'ny ilayntsika ao anatin'ny tokantrano ny atao hoe savony sady izany ve dia mitondra savony zany tsika savony kare izay inoko manokana fa mahafantatra ny qualité tena tsara amin'ireny savony ireny ianao dia amin'ny mahafanomezana azy dia ilay tena tsara indrindra hoentina tenenao amin'ny ao akaikinao ilay tena tsara indrindra hoe hoentina satria inoko hoe raha mandinikitsika dia mahalala sy mahita fa betsaka ny karazana savony amin'izao fotoana izao dia raha ame antsika zanak'Andriamanitra dia ilay tena tsara no omentsika satria ho voninahitry Jesosy daholo izany rehetra izany sady izany ve dia ame ihany koa tsika ny paty anaty fonosana ireny maro koa ny karazana paty ny fony fa zao hoe le 3 minitra dia masaka amafiso amin'ny namanao akaikinao indray zay raha tena faly ianao fa tena anohantsika mantsy le ao anaty fonosana izay 3 minitra dia masaka zay zany no hoentsika izy io moa tsy voafetra hoe ray monja isaky ny olona fa rehefa te amin'ny mihoatra ianao dia mino fa dia mitombo fananana satria zany ny voalazan'ny baiboly sady izany ve mety ozy ianao hoe le ray baoritra iny mihitsy tsy haiko eo amin'ny 3 isa sa 5 isa ny ao anatin'iny mety mihoatra le izy fa tsy dia voafaritra tsara le izy fa inoko hoe afaka ny amme izany zasy ianao. Amen. Dia afaka terinao aty amin'ny foibe zany amin'ny lahady ho avy 20 Mey 2023 dia hoentsika eto zany hoe anatanteraka ny fanomezana zany tsika sady ankalaza ihany koa ny andro Pentecoste sady izany ve dia tena mino fa falo ny fanamasina mahitanao mitondra ny lahady ho avy toy izao Amen. dia tena entanina ny tsirairay avy zany andray anjarany amin'io fanomezana izay antsoina hoe asa sosialy ataontsika fiangonana io dia entano ihany koa ny namanao entano ny any anaty argroupe rehetra any mba tena amme mihoatra isika tsy namme isa hoe ray na roa isaky ny olona fa zao ny any amin'ny sekoly alahady ihany dia mamme sira izy ka tsy tokony isy tsony zany hoe olon-dehibe izay inoko manokana fara olona efa matsiaro tena olon-dehibe any ianao dia tsy any amin'ny sira ianao ny azakazaka fa mba any le efa fanentanana teo hoe savony kare tsara no entinao mety antany koa ianao hoe le kare bara ve fa te amme mihoatra le savony kare iny fa ampitomboy ambonimbony maromaro fotsiny ny isany voaraintsika tsara ny filazana dia zao ny atao am-piangonana ihany koa nefa dia tsy diso anjarany amin'ny asa sosialy io satria ho anao ihany koa raha matsiaro sahirana ianao dia eno tsara tongava foana ny vavaka fa efa misy fandaminana ho ataon'ny mpanompony ho lazaina ny fotoana manaraka eto ka enoko fa tsy diso anjara ihany koa ianao. Amen. Zany hoe tanina zany ianao amme tsara dia matoky ihany koa fa isika araka ny efa voalaza teo baiboly mihitsy nefa nilaza fa rehefa manome tsika dia mitombo fananana sady izany ve dia andeontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany mba tena hoe tsy ho adinonao zany amin'ny lahady fa tena fanamasina mihitsy ny anetanetana anao mandritry ny herinandro fa izao hozy ianao hoe amin'ny lahady mantsy vao 20 volana Mey zany efa amin'iny herinandro iny vao mety hoe mandray vola ianao na ohatr' izany tsy ferana fa amin'ny 4 Juin amin'ny 4 Jona zafady ho avy izao afaka mbola manatitra ianao teneny le namanao amin'ny 4 Juin koa hoe mbola misy daty afaka naterantsika ka raha nanatitra ianao tamin'ny 20 Mey
mbola afaka manatitra ianao amin'ny 4 jona sozy ianao efa nanao tamin'ny lahadilasiny fa hainy ianao androany voaterina ny anahy efa vita fa mba tena anao tsara mihoatra ianao e sady izany ve mariky ny fifaliantsika dia andao ite-tanana mafy mariky ny fisaorantsika an'Andriamanitra ihany koa fa tena anome ianao ary minao fa tsy arombaka mihitsy satana ka andelingelina amin'ny fisainanao ka tsy amme dia mbola ite-tanana mafy noho izany ianao ho an'i Jesosy ny voninahitra amen irosan'ny fandaharana izay fotoana fa atsika mandre ny tenin'Andriamanitra tsika izao amin'ny alalan'ny mpanompo ny pasteur Armand ka andeha raisitsika amin'ny fitiafantanana hosolo ny fiarabantsika anazy ary mba ho fanomezantsika voninahitra ihany koa fa mangetaheta ianao ny tenenan'i Jesosy androany dia mino fa hanatanteraka an'izany amin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa izy amin'izao ora sy fotoana izao. Alléluia. Metsika ny tompo ny voninahitra fiadanana tompoko atsika rehetra dia manaritra ny fiainam-panantsika rehetra tonga somatsara etindray anompo ny tompo amen dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra izay efa miny iteo vonina ve ianao andray ny afatra raha vao vonina ianao nandray ny afatra dia vonina koa Andriamanitra pidina zavatra aminao ala sasy te bigala sambe daras misaotra fanamasina dia raina ianao fanamasina mankalaza anao izay fanamasina asandraton'ny fanamasina o mayasoideles eto ny fanamasina sy ny afo manarika eto ny fanamasina sy ny afo amin'izao fotaona izao o la saribay de l'escorne de les façades du bord o fanamasy bo descriant d'abis Dilesmi dugulismo dovolesa bagabalababa. Alleluia mention dalla macasta marai dall'escarta la baba. Baba fanamasno. Mamkenawe tikonawe. Sakay kono fanamasna misandat bibilon dolos kono malabela. Tumkasiona yan and fanavutana. Satatin fianna madakse minandemanta resanakam. Ianao fanamasina hiasa amin'izao fotoana ary mbola hiasa beolo ola isidgosmende ny filanda riska debelesandor gadalabalesamagal badodo baisidgalesandaleskal mangetaheta venao zay mangetaheta afaka nitsangana idera miaraka amin'ny fanamasina miaraka amin'ny pidolobolostamortamaro Abarisi di galesa mestamara gadala falastamara. Babarismor da baliskamor da beliskamor da beliskamor da belisanka. Fanamasna. Derekona kalesmiorond. Misandata pelo pelos. Midnetten yafu. Bausi do la balaska. Am softan zo. Fumata pa fidina nyafiano. Dia tapa. Ni fanatena Andriamanitra bihola sant kaleda. Bagoles. Midina niaf. Midina niaf. Amariso indele galum dalle fallo dalle sant kandabara. Asaya andamais. Alla sommaison dalle scamara da velisa. Babaisimo. Ny fanatrehanao fanamasina manao vasa lehibe etondray ianao ianao le mampiteny ianao le mampiteny ianao le miaraka amiko ianao fanamasina nikasika ny tsary aby eto ary miaraka amin'ny afinao baolo isandika samaraba miafy ny fanamasina zay midiny eto zay mahatsapan'izany androany dia atsapany fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny teniny Baisconololo balisant kamare baba. Atsapa ihany koa fa tsy taka nidirany eto ny voa fa nisy zavatra hamarinina Andriamanitra amin'ny fiainany izany olo izany. Mahialaisao dabesi devesrao marodiesan la malisa maya dabesal.
Daisang malaisang dawaskaw. Off! Off! Bonus! Off! Daisang daw. Daisang halamarisang daw. Boss. Oh. Tinenafana iyo tenena iyana fuluna iyana Bitenena fanayo. Attends, fundoreta. Bais condolulu la meton la bosta marcata la mano. Valista minut. Amaro tovelesca belesta marca becala santa gama. Aindirio. Apo hando colo santa caria meton dalla valis. Oh, basu. Basu cata valis santa gama. La possible con le dolos. Apitong funon tananaw. Midina ny fanamasina sinyaf. Ao anatin'ny fonao. Hitondra ny teny ny fanamasina. Tafalatsaka tsara fonao zany. Afo. Sao lao dobeles tenena fanamasina afafazony teny sikafin'ny vavako tia ilay sokoton la mesamba sikafin'ny vavako fanamasina izay avy aminao mivoambara ao anatin'ny teninao fanamasina dia ho amarino ny teny rehetra izay ambarano n'Andriamanitra ray ambaranao Jesosy ianao fanamasina ny asa ary ny afinao no anamarina an'izany eto amin'ity toerana ity miaraka daholo azy. Oh, mais aingana le olona marary vavony aingana obala sondoka sara apitao amin'ny vavonao ny tananao aingana solas midina ny afo ireo olona marary reo amin'izao fotoana izao midina amin'ny afo dia kasikasy ny fanamasina boskaolasa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana raisy ny fanasitana ny anaran'i Jesosy baoalasy olas le miakatra tension aingana petsao ny lohanao ny tananao midina ny afo abasola midina ny fanamasina sy ny afo ny anaran'i Jesosy pony tension normal mitsatra fidinan'izany sy fikaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy paolas izy le marary tany havanana tanana havanana asandraton'ny tanana le tanana havanana marary tanana havanana ianao bola isondaka iskaolas izy olona io miazakazaka makety ianao io aingana miazakazaka ianao bola iskaolas
Amao Maisia Taleskosta Maribili Miso Peson Galamana Shanta Vasca Maristamara Basu Dabasu Damalaso Alamao Dabaliskosta Maria Piedolofolo Isa Ayandelisa Pie Mole son de Fanamas Namaris Namarga Bole son Gondale Farida and my Sarga Dale son de Casa Beo Falla Samburusan Sargas Belos Naran Jesus in it Dira Fallos Fast Missus Mead and a big song that I fast. Lemtomany lava eny toerana eny asandrato ny tananao mbola tsy avelan'ny tompo hitory teny aho fa mbola hivavaka lemtomany lava le tanora manana fahamoza-po aingana apetrao amin'ny fonao ny tananao oh dakala izy midina ny afo ary midina ny fanamasina tondra faherezanao anao ary raha vao mivavaka dia fantatro fa hivoaka le fanahy fahalelova le fanahy famoza-po boles res moles res 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 ale famoza-po io ry fanahy famoza-po fanahy tondra rahelo mivoaka amin'izao fotoan'izao miala amin'ny anaran'i Jesosy halabana sao miala voaka amin'ny anaran'i Jesosy fanamasina manasitana ny fonao oh saotra tompoko saotra 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 skafy ny baibolinao filazany tsara satany jaona toko fafito ambin'ny folo dia vakitsika indininy fahatelo dia vita izay dia mahazo mitoetra petrakitsika tsy angan'olotsika indray ny afatra voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao amen dia samy mahazo ny toerany dia tehaka mahafamfanamasintsika ity tenin'Andriamanitra ity tompoko dia manamarina fa le Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra marina sady manamarina ny teniny za resy lahatra mihitsy satria vao nanomboka nitarika fotoana ny mpanompon'Andriamanitra nitarika fotoana teo dia teny izy hoe Andriamanitra dia manamarina ny teniny androany fa manatrika ito izy ary raha ohatra ka voarainao tsara ny afatry ny tompo androany hoe le Andriamanitra izay tompontsika ity le Andriamanitra izay namonjy antsika dia Andriamanitra marina ary raha marina izy manamarina ny teniny aminao ary raha manamarina ny teniny aminao izy manamarina ny teniny keo amin'ny mpanompony izany izay nitondra ny afatra ary raha voarainao tsara ty afatra ty androany satria amin'Andriamanitra dia tsy misy olana mihitsy fa Andriamanitra marina izy ka maha-Andriamanitra marina azy zany dia ho amariny daholo ny zavatra rehetra izay nambarany taminao inona aby le zavatra rehefa nandrenesinao inona aby le zavatra rehefa niraisinao ary inona aby le zavatra efa nambarany taminao manokana na tsika fiangonana iray manontolo androany izay rehetra mino ary mitazona ty afatra ty tsara hoe Andriamanitra marina ny Andriamanitra izay tompontsika sy namonjy antsika dia ho amarin'Andriamanitra amin'ny daholo ny teny rehetra izay nambarin'Andriamanitra taminy
amen. Dia mazava tsara io tenin'andriamanitra izay nambaran'ny tompo Jesosy io. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatranao ny andriamanitra ray izay nambarany teto tsy nankalazaina. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatranao izay andriamanitra tokana sady marina. Sy Jesosy Kristy, sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Andriamanitra rain' Jesosy, andriamanitra marina. Tsisy marina afa-tsy ray ihany dia iza andriamanitra rain' Jesosy Kristy. Dia jereo ihany koa ny anamarina antsika an'izany ao amin'ny Jaona epistily voalohany satany Jaona 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho le teny ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsitsika ilay marina. Ary isika eo amin'ilay marina dia eo amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Manambarany amin'ny Jesosy izay tompontsika izay namonjy antsika ihany koa fa izy dia andriamanitra marina. Ka raha andriamanitra marina ny rain' Jesosy Kristy, andriamanitra marina ihany koa Jesosy zanany izay nirahany ka nitondra famonjena ho antsika neketsika, dia ho hitanao fa ho hamarin'andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay nambarany taminao. Zay rehetra nendrenesinao na firy taona efa nanompon'andriamanitra ianao, na voahaingana, na voandro amitsy aranao nolotra amin'ny fiainanao an' Jesosy, na famapolo taonany nandre tenin'andriamanitra izay nambaran'andriamanitra taminao ato anatin'ity baiboly ty dia ho amin'ny eny amin'ny alalankoiny amen. Satria nahoana andriamanitra marina ilay nyteneny izany dia ho hamarininy izany androany, ho hamarininy izany androany. Ary ny olona izay manao amen ka mino an'izany dia ho hamarin'andriamanitra. Bola skare de le bababababa ro de le fescando ro le bes. Oh, sotra tompo. Amen. Ola sarbes. Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy rehefa ohatra ka irahan'andriamanitra Mosesy ho any Farao, dia ilaza afatra ihany koa ho any zanak'Israely. Sy marina tohatra ihany Mosesy hoe iza moa zako no mba ho any Mosesy no any Farao. Dia andriamanitra nijoro vavim-belona ary nampafantatra azy hoe Mosesy izao zay izy hatrizay ka hatrizay ko mandrakizay no maniraka anao. Dia ahoanandreo ozy Mosesy rehefa hiteniny afatra ho any zanak'Israely hoe izao ny lazainy andriamanitra taniko, dia tenena aminy hoe lay izy hatrizay ko mandrakizay, izao zay izy nefa niteny taminao, dia teneno aminy hoe ilay andriamanitra i Abrahama, Isaka ary Jakoba razanareo zambeanareo. Dia mbola nitenen'ny tompo ihany koa tany ny boky ny Apokalipsy 2:27 afatra lehibe farany mena ny Jaona apôstôly. Dia ozy Jesosy hoe izao no alfa sy omega, ny voalohany, ny farany, ny fiandohana sy ny fifarana. Izany ilay andriamanitra izay tompontsika, andriamanitra marina, manamarina ny teniny. Za zao androany dia tena nahatsapa mihitsy hoe enao izay tonga tetika nahazo faminaniana teo ireny tsy marary tanana vanana ntsony ianao. Ary le vehivavy anankiray teto iny fa na famosaviana nahazo an'iny tsy verenana izany ntsony ianao. Tao malasy androany koa dia ho hamarin'andriamanitra, satria raha vao mino anao fa andriamanitra dia manamarina ny teniny na fanatren'andriamanitra eto fotsiny ary tsy voaka eto anao raha tsy mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Ola sapay sonda vai scandala sor bauta vai scambao. Zay ihany koa izay nirahan'andriamanitra eto dia mahatsapa izany fa momba andriamanitra, satria tsy hita-poko nakanesaka eto fa andriamanitra naniraka. Ary izaho raha vao hitory teny fotsiny dia mbola ozy ny tompo hoe vaovao aloha manoka ndritondrito. Manomboka izao rehefa mandre ny afatry ny tompontsika, tsy misy matory,
tsisy olona ka makany amin'ny fanasana atolo fa manomboka eo amin'ny entrée hatramin'ny famaranana mihinana foana. Ola balasy torreta iskolo. Amen. Malaisy ianareo rehefa ohatra ka misy faminaniana manokana fotsiny fiantsonanao manokana dia ambarako foana fa rehefa tonga eo ianareo ka ivavahana zay tsy mahafantatra, za tsy mahalala fa rehefa ivavahana ianao dia misy tsotra mivavaka atao aminao fa misy kosa tonga dia manindry fanamasina ary milaza teny faminaniana rema manokana anao. Zao tompoko tady dio zay zavatra ambarany tompo aminao. Aza ny taniana tsony raha mivoaka teny ty toerana ty pastera inona ny tenen'ny tompo teo fa adingo tsy tadidiko koa ozy a tonga dia mitsoka fa tadio tsy ho an'le tety ihany fa ho antsika zay manatrika eto nrehetrarehetra mihitsy na any an-trano anao no manaraka an'izao fandarana izao dia teneny hoe Andriamanitra marina ny Andriamanitra zay tompoko. Avereno 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 manamarina ny teniny izy amiko. Olabalasa malesika avereno avereno dalasika ho tonga aminao araka ny tenenanao teo bela isonao. Olas rehefa miteny dadanay taloha tondrako bombo trondro tamin'izay tsy le bombo malaza be amin'izao fotoana izao satria dadanay tamin'izany fotoana izany a tianay marina izy tsy nitondra menarana izy tsy nitondra vato izy fa marina dadanay dia nitondra bombo trondro izy. Loatra lavitra noho izany Andriamanitra, loatra lavitra noho izany Andriamanitra, loatra lavitra noho izany Andriamanitra. Izy anie mba afaka hitsingatsinga loatra lavitra noho izany Andriamanitra, loatra lavitra noho izany Andriamanitra, loatra lavitra noho izany Andriamanitra, loatra lavitra noho izany Andriamanitra. Ola scandale scandale fale bedale fale scandale fale. Amen. O baras. Amen. 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 Vompotra ny dada mitondra arina taratasy tamin'izany arina taratasy tsy maintsy ao mibobo trondro. Marina ny dada mihoatra noho izany dada mihoatra noho izany dada. Hola balas. Amen. 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 Andriamanitra tsy olombelona ka andainga na zanak'olombelona ka hanenina moa tsy efa niteny va izy ka tsy efaina na niteny va izy ka tsy tovony dikany hoe efainy sy tovony mira manatanteraka manamarina. Aiza zao Andriamanitra amin'izao fotoana izao, aiza Jesosy amin'izao fotoana izao, aiza ny fanamasina atao anatik'izao ty. Zany mi mahatonga an'izao fivoriana izao hafa kely e. Miditra teto anao a ohatran'ny hafahafa fa mivoaka eto anao mahitsy be sady faly. Oh la balansada beskanda abaliso. Alleluia. Ny olona mahita anao fa mivoaka avy eto anao na iza na iza mahita anao ohatran'ny tena ary tena hafa kely indray nareo zany androany a satria no hamarin'Andriamanitra ny fanatrehany eto tsy hijery fotsiny ianao izy. Amen. Ny raintsika zany an-danitra ny tompontsika tsy ahazakatsika raha mitondra enta mavesatra ianao miditra eto ary efa izy ny teny ary hamarininy zany. Ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana makanesa. Alors, oh dalesa. Oh, alléluia. Alléluia. Satria marina izy. Eta mavesatra mahatsiravina be ny entinao tsy zakany Jesosy ihany. Tsy zakany. Ianao manatona azy amin'ny fonao rehetra satria mihinanao fa marina ny teniny, mpanamarina ny teny izy manarika eto. Napetraka ao taminy eta mavesatra ao, mivoaka eto ianao, vesatra fi. Ala balasika. Alléluia. Damas.
amen amen any ny Titos voalohany andiny faharoa izay nampanantenan'Andriamanitra tsy mahay mandainga atry ny fony fagolo Andriamanitra hoe maninona aloha ilay dadatsika maninona hoe ilay dadatsika misy ny dada aranofo ny dadatsika tsy mandainga tenenina eo akaikinao tsy mandainga andraytsika fa zay nyteneny doa marina fa manantsika finoana sy fatokina azy ho tanteraka aminao zay nanatanteraka an'izay amen bol oh la sande baiskalada la sambe sonde baiskalo babebebebebasika amen amen ny apôstôly Petera dia efa niteny momba an' Jesosy izay tsy nanota akory sady tsy misy hitaka teo am-bavany ny apôstôly Petera niteny izany ary tenin'Andriamanitra izany hoe tsy nisy tsy nanota akory Jesosy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany hitanareo le gouvernoura Pilato gouvernoura saika moka an' Jesosy saika andefa an' Jesosy satria izy rery manana fanapahan-kevitra hoe hamono olona anatana lolo ambony hazo fijaliana dia natolotry ny Josiasy zany dia nepitsony iny voarainy Jesosy dia nahadiadiny Jesosy nanontaniany momba an' Jesosy tena resy lahatra Pilato hoe tsy hitako mihitsy eloko ty lehilahy ty tena mariny ty dia amoaka azy eo anatrihan'ny Jiosy amin'izay izy dia fantany hoe felonana ozy ngamba nanolorany reto an'ity lehilahy ty ahako fa rehefa tonga teo Jesosy ka voaka teo anatrihan'ny Jiosy dia na teneniny hoe iza navoaka ho anareo lay lehilahy anankiray mpikomy io sa ity lehilahy ty na tsy ny Jesosy tsika zanak'olombelona nanao hoe Jesosy momboy fa lehilahy mpikomy avoay amin'ny lafiny indray aloha raha tsy nomboanao teo ambony hazo fijaliana Jesosy tsy vita amin'ny famonjena fa dia nafon'Andriamanitra izy ary izy koa dia efa nanolotra ny tenany andatsaka andrany fanavotana antsika za zao ianao zao voavidiny rany Jesosy inona ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao tsy kara olona mpanota be fa mipeheny Jesosy avy amin'ny alalan'ny rany ny vidianana antsika teo am-pilatanan'ny devoly zavatra kely fotsiny io zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao io omeny anao io omeny anao io omeny anao io alasamesana dia aza matahotra ianao fa rehefa Jehova manao ny trano izy zay olona izay manao trano izay alleloia alleloia vita amin'ny finition ny tranonao satria izy nanao ny trano molescaftambalesantykafalesant marina amin'ny teniny Andriamanitra sa tsy marina raha tsy Jehova manao ny trano dia miasa foana amin'ny maçon miasa foana amin'ny maçon dikan'izany dia hoe ny maçon dia fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra fa Andriamanitra mpanorona izy manao marina izy sady tsy marina amin'ny teniny hitanao fa manomboka zao ilay olona manao trano reo mirotsaka ny fitahiana anaovan'Andriamanitra oh amen amen navoaka teo anatrehany olona an'izay Jesosy iza navoaka ho anareo alefako ve Jesosy sa le anankiray ao zay mpikomy le mpikomy avoaka fa io omboany saorana aloha fa izay ny dravitr'Andriamanitra namonjenantsika zanak'olombelona dia isaorana ny tompo ihany koa tompoko fa i Pilato dia niteny teo anatrehany Jiosy manao hoe tsy hitako mihitsy ny eloko ty lehilahy ty fa lehilahy mariny ty lehilahy ty dia nakarano izy tena nasa ny tanana i Pilato ara manana fahefana hamon'olona hanombon'ny olona dia nafantatra hoe lehilahy marina Jesosy marina ny tompontsika
manamarina ny teniny aminao isandroany zay maharay azy zao a zay révélation na faminanina na teny finoana lazaina teo andriamanitra marina jesosy ary ho amarininy aminao zany teny zany alleluia amen hitanao andriamanitra dia nanamarina ny teniny tamin'ny Abrahama ny olana tamin'ny Abrahama ane rehefa natsoin'andriamanitra i Abrahama dia ny olana tamin'ny Abrahama ane dia izy tsy nanan-janaka fa i Abrahama nanaiky ny antso nataon'ny tompo taminy nafony zavatra rehetra izay nananana izy tamin'ny fotoana izy dia nandeha niaraka tamin'ny vady dia ozy andriamanitra matsy ny i Abrahama hoe io tany izay toeran'ny tompotrao io dia meko ny tanànako mandrakizay ny asa saina an'izay rety i Abrahama sy Sara inona ny tena tian'andriamanitra lazaina amin'izany tsika sianao ty efa ohatran'izany 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 ny taonantsika io raha lasana babo ray aman-dreny tanora raha vao miditra mikajitsika zanak'olombelona tsika raha olitra pino anao ka miditra mikajitsika zanak'olombelona mikajitsika tsy kajin'andriamanitra ary zany nampiasa saina ny Abrahama sy Sara hoe inona ny tena tian'andriamanitra ao ambara hoe ny taranakitsika no andovan'ny io tany zay mitondrany atsika io nefitsika sanao ty tsy miteraka lasa n'izay ny resaka mpandriana nareo mivady nanao resaka mpandriana io fa mifandona resaka tsara le izy nefa koa resaky ny tsy finoana ahoana le izy na resaka tsara na resaky ny tsy finoana aza meteritra ny herin'ny tenanao ianao fa le Andriamanitra izay manambara aminao hoe indreo momba anao ro mandrakariva zay matoky ny Jehovah no tahina nanao resaka mpandriana dia ahoana marina kanjy tamin'izay fotoan'izay tonga tamin'ny Abrahama manokana indray ny tenin'ny tompo hoe aza matahotra ry Abrahama amen aza matahotra ianao androany aza matahotra le olona matahotra io androany aza matahotra tsony ianao fa raha vao matahotra ianao dia potika ny finoana ao anatinao tsisy voarainao le ten'andriamanitra androany satria izay ny Abrahama sy Sara ozy Andriamanitra hoe aza matahotra izao ny apinga sy valipity lehibe ho anao ry Abrahama dia ozy Abrahama nararotra hoe efa niteny tamiko Andriamanitra andehan'izay ararotika za fa mandroso fahaterana inona mbe amenao aho kanefa ianao fa niteny fa nitaranako ndovan'le tany izay nitondranao anay sa le mpanompo Elezera io ve no andovanay tentokana nataon'Andriamanitra tompoko tsy andovanao zany fa zay ateraky Sara izy no andovanao marina ve Andriamanitra tamin'ny teny sa tsy marina sa tsy marina ianao ihany koa tsy miteny fiterahana arano fa zay maniry an'izay tanterahan'ny tompo aminao amen fa raha mbola misy zavatra tsy teraka mihitsy hatramin'izay sahala nanamarinan'Andriamanitra ty fahagagana lehibe nataony tamin'ny Abrahama sy Sara ty ny anamarinan'Andriamanitra fa hiteraka ny fitahiana miteraka le fitahiana raha ozy ianao hoe 7 volana dia araka ny finoanao raha ozy ianao hoe zao ankehitriny izao dia teraka tongava aminao araka ny finoanao fa niteraka olona tsy maintsy 7 volana rehefa niteny an'izay Andriamanitra dia nanovan'Andriamanitra ny finoany Abrahama sy ny fidiany maolona navoaka ny tao amin'ilay tao voatao amin'ilaynao tao anao ry Abrahama dia mijereny lanitra sy mikitana raha mahasisa azy ianao inona raha nitian'Andriamanitra mbaran'izany voaka tao amin'ilay jereny lanitra seza fiandriananao iny dia ahoana isa kitana manandrambo kitana kirana lakradesida tsy voaisako dozy Andriamanitra ndana miditra ao an'lainao takan'izany ny tanànakao dia rehefa tafiditra tao an'laina izy dia nino zay lazain'Andriamanitra taminy fa zay lazain'Andriamanitra dia hainy atao
Alleluia! Amen, sasa amen. Manana ny finoany Abrahama sika. Teneno ny tenanao, ianao manana ny finoany Abrahama sady pepeo izy. Tambatambazo izy samtsoka. Tambatambazo samtsoka eo io. Oh la sama scandale. Satria rehefa niditra tao an-trano i Abrahama dia hoy Sara, inona zao nampitsikitsika anao tao? Raha zao amiko fa vadinao koa izy Andriamanitra hoe hiteraka be dia be tsika. J'en veux. Ie, aza mino fa zay lazain'Andriamanitra dia nataoko satria Andriamanitra marina izy manamarina ny teniny. Voilà, sao de gaskala. Fala. Ames. Tois. Amen. Manana ny finoany Abrahama no hamarin'Andriamanitra nikaditsika zanak'olombelona 70 taona tsy miteraka atsony. 70 taona tsy miteraka atsony. Tsy maninona nikaditsika fa nikajin'Andriamanitra rehefa nanambady ny lehilahy voalohany. Lehilahy andaony ray sy ny reniny kaikambana ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy. Nikaditsika zanak'olombelona lahy ray ampiana vavy ray mira roa. Nikajin'Andriamanitra amin'ny fanambadiany ray ampiana ray mira ray surnaturel. Raha vao mikajinao mandeha tsisy finoana zay ianao. Fa raha mandeha mikajin'Andriamanitra ianao, mikajy takian'Andriamanitra nananao androany, dia Andriamanitra marina izy, manamarina ny teniny aminao izy. Ka na inona nanambarany taminao, ny teny fikasana, zavatra nanambarany tamin'ny manokana, androany dia iraisy izany fa hiteraka ianao. Hiteraka fitahiny, hiteraka fanafana, hiteraka fanambinana, hiteraka obala palisana itangale bale papa. Amen. Amen. Ahoana momba ny Lazarosy? Ndra Marta sy Maria, le olona tany amin'ny Jesosy, tsy tao Betania Jesosy, dia ndrahan'i Jesosy. Le olona makany an'i Jesosy. Hoe an-tanany mba makany an'i Jesosy fa lazao aminy hoe marary Lazarosy izay tianao. Tonga tany ny afatra. Rehefa nahianao ny afatra avy any amin'ny Marta sy Maria Jesosy, dia ozy Jesosy matsy an'ilay mpitondra afatra. Tsofa lazao amin'ny Marta sy Maria hoe tsy fahafatesana hono ny atin'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Tonga dia natoko be ilay nitondra afatra dia lasa. Tonga avy an'izay mpitondra afatra, ahoana ozy ny tompo, ozy Marta sy Maria, zao ny afatra tany, tsy fahafatesana hono ny atin'izany aretin'izany fa ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Ay, kanto izao ny zavatra aseho. Mbola tsy nodina kany Jesosy dia nanino ny Lazarosy? Maty sa tsy maty? Maty. Maty. Indraindray isika manoloana ny teny izay ambaran'Andriamanitra antsika dia misy tompoko ny fizan-toetra ny teny izay ambaran'Andriamanitra antsika. Mandra-patateraka ny teny izay ambaran'Andriamanitra anao dia misy fizan-toetra ny teny ary nambaran'Andriamanitra tamindreo izany fizan-toetra ny teny izany. Ka raha mandany fizan-toetra ny teny hoe nisy zavatra ny tenenin'Andriamanitra takan'izao ny tenenin'ny tamika, ka mandany fizan-toetra ny teny mbola tsy tanteraka amin'ny fiainanao, ambara amin'ilay androany tazomy foana ilay teny. Tazomy foana ilay teny raha mandany fizan-toetra ny teny ianao. Tazomy foana ny teny. Salan'izany Joseph, Andriamanitra ny teny taminy hoe asandratra ianao, ekoko anatrianao daholo ny rahalanao sy ny ray aman-dreninao. Tao aorianan'izay tonga dia any an-davaka izy. Ny rahalany izay nambaran'Andriamanitra fa ekoko aminy nandifa azy tany an-davaka. So fa tsy nisy rano satria programan'Andriamanitra izay. Niakatra vao indray mbola namidy Joseph. Tany an'ny Potifara izay Egyptianina mividy azy mbola vao endrikendrika.
nigadra indray mbola fandroa indray zany nidina tany an-davaka ihany a nefa hoe osy andriamanitra isandratra mandany fizantoetra ny teny Josefa fa mahafinaritra tamin'i Josefa tsy niala tamin'Andriamanitra engarenao ka tsy hiala amin'i Jesosy. Alas amen. Dia enganenao hatratra ny farany, enganenao andeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra satria Josefa nandany fizantoetra mahamay manoloana ny vadin'ny Potifara, madamo Potifara ny naka azy. Vao endrikendrika izy kanefa madamo Potifara ny naka azy, izy efa niteny hoe za tsy miaraka aminao, tsy miaraka aminao zany tiako anao, miaraka amiko ianao, tsy fantatry pa zany, tsy fantatry patron, tsy fantatry pa zany, tsika sy anao miaraka satria nitsiriritra any Josefa. Fa hoy Josefa hoe ataoko ahoana na moa zany ratsy lehibe zany. Kanjo molona rarao tonga Josefa raha nikarakara tokantrano dia tonga dia nisitonony Josefa hiaraka aminy, tonga dia nitsoky Josefa dia tavela teo ny lambany dia indray izy mody ny antso vonjeo vonjeo hoe mpanolane ohatra marina be, marina ny tavozavoza aitsika izay te malagasy zay, tsy tsika malagasy fa tsy sinoa. Tonga n'izay tonga daholo an'izay ny olona izy miantso jijany madamo Potifara satria manana mpanompo be dia be izy. Inona fa manino madamo an'izany mody mivalakevatra fa manino madamo akozy le rehetrarehetra saika ny olana le Hébreu iny inona le mividina ave ie saika ny olana ditanareo io ny akanjony io amin'ny masom-pahitana io ny akanjony porofo mivaingana io ny akanjony madama asepitra Josefa nitsoka zao raha manana ady ianao hoe Andriamanitra manamarina anao iza no epangany Andriamanitra manamarina azy. Tsy nanana avoka, tsy nanana mpisolo vava mipepanga ny be dia be ny zava-misy dia tena marina. Fa ilay Andriamanitra izay niteny tamin'ny Josefa hoe isandratra ianao, nampandalofo ny fizantoetra ny teny izy teny naharitra tamin'izany fa tsy niodina, tsy niala tamin'Andriamanitra. Nomba azy foan'Andriamanitra, omba n'izany olona izany foan'Andriamanitra, omba n'izany olona izany foan'Andriamanitra, omba n'izany olona izany foan'Andriamanitra. Amen, amen. Tany ampigadrana izy, tany nampiasain'ny tompo amin'izay satria lasa ngiadra izy, tsy nisy mihitsy hoe olona afaka namarina an Josefa fa dia efa voaporofo fa madama asepitra ary ny akanjon'i Josefa teo. Ary raha hiteny ary Josefa tsy zany nakazy fa zany ozy ny olona elahy indray ve mbala tia patron, elahy ohatran'izao ve dia tia patron, elahy aza mandainga fa madama ve dia an'olana ny lahy. Efa hita zao fa elahy nan'olana teo io ny akanjony tonga dia nigadra. Aza manary tokony mananady Andriamanitra niadiny niadinao. Amen. Iza ihany koa ato, iza le olona zay. Amen, amen. Za matory, za matory, za matory. Nomba azy foan'Andriamanitra. Tany ampigadrana izy nampiasain'Andriamanitra ilaza nofy. Laza nofiny izy ilay mpitondra kapoaka sy mpitondra mofo farao nanofa adisona taminy dia nagadrana tany ampigadrana. Dia nanofy ireo izy lasa nahita fitisitsaka teo ny mpiambina ny tranomaizina dia nahita fitisitsaka izy satria Andriamanitra momba azy dia nahita fitisitsaka tao. Dia izy indray zany lasa niahandreo rehetrarehetra ireo ambinina foana Josefa ary nomba azy foana Andriamanitra. Tamin'io fotoana io le olona nifeheziny tao dia nanofy. Rehefa nanofy dia tena nanofy ratsy be mihitsy izy mirahalahy, mpitondra kapoaka sy mpitondra mofo faharoa nanofa adisiona nanofy. Dia nanjombonjombona be dia nanontania ary nareo ohatra ny tsy falifaly ohatra n'isan'andro
dia hoe nanofy dia laza amiko ny nofy Andriamanitra mahay milaza ny hevitry ny nofy dia nambara mpitondra kapoaka ny anazy ohatran'izao dia ozy Josefa matsy an'le mpitondra kapoaka izao ny hevitry ny nofinao afaka hiakatra eo amin'ny faharoa anao dia hitanao tsara fa ampiakariny ianao miverina amin'ny asanao tonga dia faly izy tsinjatsinjaka ohatran'izao verina zany na ianao an'iny koa le mpitondra mofo dia nilaza koa ny anako ohatran'izao ary hifaly keo hiaraka amin'ity zany ianao indray ohatran'izao dia ozy indray Josefa ny ianao hotapahany faharoa ny lohanao tanteraka le izy tsy tanteraka izao no nahafatranao Andriamanitra manamarina ny tenin'ny mpanompony ary mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako Isaia 4:7 fa 8 zany ten'Andriamanitra Andriamanitra tompoko manana mpisody vavy azy kely eto ambony tany dia mpanompon'Andriamanitra ary manana fanomezam-pahasoavana Daniel azafady manana fanomezam-pahasoavana Josefa tonga dia nalaza ny nofy samy tanteraka daholo mpitondra kapoaka nampiakariny farao hiverina amin'ny asany ny mpitondra mofo tapaka ny lohany dia inona mba hafatra nataon'i Josefa rehefa tonga any ianao dia mba lazao amin'ny farao hoe tsy fahadsoko mihitsy nahatongavako aty fa namidy ho andevo zany ye amen zany misorehetra nataon'Andriamanitra taminao aza misy edeno raha nahazo maimaimpona ianao mivoa mizara maimaimpona eto amin'ity toerana ity fa mombanao Andriamanitra vao mandeha ianao amen izy moa le mpinta ataontsika tato bidera nahita ny fitohinan'ny filazantsara nataonay ary izy mipetraka ny lasotra dia niaraka taminay teo asiko ny jovavimbelona teo amin'ny fitohinan'ny filazantsara izy izay olona izay tsangana kely hoe tsangana io tompoko ny jovavimbelona maly tamin'ny fitohinan'ny filazantsara izay natao tao tsika rehefa mandeha momba antsika Andriamanitra ny olona azo ny tompo maly ranabavy 20 ny isana ozy ianao hoe ny anay mbola zato fa tsy moramora amin'ny taona fanahin'olona ray fa rehefa mandeha anao mombanao Andriamanitra amen fa ity lehilahy ty rehefa nahatsapan'izany zavatra izany adiny Josefa Andriamanitra mihitsy ny adiny fa taty aoriana nanofy farao nofony nataon'ny farao tena nampatahotra be natsoina daholo n'olo-kendry sy ny sisa sy ny manam-pahaizana sy ny sisa sy ny piskidy hoe ilaza nofony farao fa tsisy nalaza teo vao nahatsaron'izay le lehilahy mpitondra kapoaka hoe tena nanao fahatsoana zay nge le ten'Andriamanitra any ke hoe misy fiatraikany amin'ny olona tsika fisitsika io misy fiatraikany amin'ny olona rehetrarehetra vao mivavaka ho an'ny olona ianao dia sitana marary tolo filazantsara ianao na mibadabada ara voataonanao ny olona satria miaraka aminao Andriamanitra manamarina ny teniny amen sa tsy amen mamoaka démoniana voaka ny démonie satria famantanana manaraka anao zany teo amin'izay vao nahatsiaro le ranga hoe le mpitondra kapoaka ay nanao fahadisoana andeha laza amin'ny mpanjaka mpanjaka misy lehilahy anankiray izay laza ny hevitry ny nofinay le indray malala ngihatra tena mahay laza lopy zany professionnel zany dia ozy ny mpanjaka hoe ohatrinona ny sarany tsy ny sarany tsy ny sarany alleloia tsy ny sarany aiza izy zany petraka izy vilahy inona ny tranony ohatra ninona ny sitely tsy manana vilahy izy tsy manana sitely izy tsy mipetraka ry amin'ny trano ohatran'izao izy fa any ampigadrana izy any ampigadrana izy dia ahoana any izy fa mahay milaza nofy izy zao mahay milaza nofy mpanjaka andany izy alaiva Andriamanitra rehefa miteny aminao hoe isandratra ianao hoavy ny fotoana ka raha mandamy fizantetra ianao
aza taika manana ny tepana sy temponanana ny josefa fa hisandratra ianao ho amarin'andriamanitra ny teny ho amarin'andriamanitra ny teny amen voarainao fiezay voarainao fiezay tonga teo anatrehan'ny faharoa josefa ny amaranako azy tonga dia lazain'ny josefa ny hevitry ny novy haitsika izany zao ny hevitry ny novy zao misy taona zina 7 taona tena vokatra be eto ambony tany dia aorianan'izay a misy misary 7 taona dia ahatonga an'le isika hinan-kanina dia izao manangona amin'izao 7 taona zina zao mba hisy hohanina amin'ny mosary 7 taona fa tsy hita mihitsy ny fahavokarana 7 taona raha hohanina amin'ny mosary 7 taona zay ho avy ka noho izany mpanjako mifidiana olon-kendry ianao manana fahalalana endry amoro vokatra ao anatin'ny 7 taona mba hisy hohanina amin'ny mosary 7 taona niodikoto ny farao aitsika nahita olon-kendry nanao nanangatanina dolo za olon-kendry ozy farao hoe melary ozy le pisikito hoe za melary fa izy any nahazo an'ilay amen amen alleluia ny andriamanitry josefa ihany zay nanamarina ny teniny tamin'ny fahitana ny andriamanitra miteny aminao miteny taminao tamin'ny fahitana rema manokanao anao revelazo manokanao anao teny fanambarana manokanao anao ho atsika fiangonana fa raha mandalo ny fizahn-toetra ny teny aza miala nitoeran'ny famasinana tazony foana le teny amen sandratra josefa tena namoaka didy be mihitsy farao fa raha tsy araka ny teny josefa dia tsy hetsika ny egyptianina rehetra noho izany ianao manarakaraka raha mandeha za farao dia mandeha manaraka ianao raha tsy hainao miteny dia tsy hetsika ny egyptianina marin'andriamanitra sady mpanamarina ny teniny izy manamarina ny tenin'ny mpanompony ary ho anao zay mandreza ny tenin'andriamanitra zany dia ho amarin'andriamanitra ny teny taminao izy aby le efa nandre ary nandray a hoe rema manokanao azy fanambarana manokanao azy zay nandray an'izany dia tadio tsara manomboka androany raha mihinanao ka manana ny tepana nanana ny josefa hisandratra ianao raha andriamanitra manandratra anao tsisy raha andriamanitra manandratra anao dia tsisy masakana tsisy hidiny eto ny afy ny fanamasina androany mivavakitsika balasanda lescarbealescal mivava amin'izay ianao labalesamboscaulebedalbabababababababa bisollo misaotrany amin'ny teninao samelescamarebebababa mitenenao anatrehan'ny tompo hoe andriamanitra mary ianao jesosy andriamanitra raiko dado andriamanitra marina ianao manamarina ny teninao amin'ny zanakao fanamasina mpanamarina ny teny ianao satria marina ianao fanamasina mpampianatra tsy mety diso pitarika tsy mety alamalascamarababababa lesomedolescambaredebelescambaredebelescambaredebelesc ridarebaba mivavaka be tsika ao anatin'izao mivavapenao anatin'izao vavapenao anatin'izao balasamarigadalefele vavabe tsika amin'izao fotoana zao belescandalefalastabaragabababa
mitsangany ianao hitsangantsika dia ao anatin'ity fanandratana amin'ny fanahymasina ity anao hira fanandratana amin'ny fanahymasina ny ety amin'ny mpidera dia ianao kosa hivavaka ianao dia ny vavaka ataonao a dia hoe fanahymasinao ilay teny zay nambaran'Andriamanitra tamiko dia ho amarinao fanahymasina raisiko ny avo hivavaka be antsika zay vita fa tsisy amin'ny fanahymasina nytenena amin'ny teny tsy fantatra zay mbola tsy vita kosa dia manana lasa mira antsika Marisamba kiskonda le verisat kabeli benda baliska matabalaga. Amen. Midran yafa namanante. Nanamanante nini Andriamanitra. Tena dataka yafu. Tam fanapja. Dinek dol sama kisaya tsaba we. Java Andriamanitra. Midran yafu. Oh. Aliona no sidiga. Sindang lambang bagaikan daratan Gataye Baisangka Ande Ambese Ambaskala Bababare Midnan Yafu Baliso Amalimo Tupo Mitensena la Kavana N'Andriamanitra Jesus Christi Amarina Fanahymasina Alandaraska Babebebebo Alandaraska Amisi Amawololoso Makasitraka Tompo fanameno anay ny fahafinona avy aminao fanahymasina. Makasitraka Tompony amin'ny teninao. Makasitraka ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao avokoa izany. Misaotra anao zahay raha eo. Misaotra anao zahay fanahymasina. Alleluia, alleluia. Andao ho fahafaitsika amin'ny fanahymasina an-tanantsika. Marika ny fisaoranao azy. Misaotra fanahymasina, misaotra fanahymasina, misaotra fanahymasina, misaotra Tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, amen. Samy mahazo ny toerany Tompo. Efa madiva ho faranantsika ny fotoana, iloko fanandray ianao. Tena tanteraka taminao ilay teny ery ambavady ery hoe tsy tahaka ny idiranao no ivoahanao androany fa feno ianao, nandray ianao. Amen. Dia tena hoe ahery indray ny fanahinao. Tsisy fanahy reradreraka mivoaka eto fa tena hoe misy hery
zay inoko fa tena nandray ianao. Amen. Alohan'ny ravantsika nefa dia anamaha filazana faraparany ahako filazana ho an'ny vehivavy ny finoana, manasa antsika vehivavy ny finoana rehetra ho tonga amin'ny alimbavaka ny zoma 9 May 2024 manomboka amin'ny 7 alina. Ianao ihany koa dia ilazao ny namana ozy izy ny ato fa tiako mba ho fanentanana antsika fotsiny hoe mangetaheta ianao anatrika an'izany alimbavaka izany vehivavy ianao mety ozy ianao za mbola tsy ao anatin'ilay fikambanana dia tongavany amin'io alimbavaka amin'ny zoma amin'ny 9 May 2024. Amen. Tena efa tombotra mantsy ny zavatra rehetra ka mila mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra tsika ary ny alimbavaka dia tena hoe fadidin'Andriamanitra sa tsy izany ve? Dia tena manentana antsika hoe rehefa misy ny occasion ohatr'izay tena hoe misisi mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra fa tena azotsika hery ny vavaka sa tsy izany ve? Alohan'ny hamaranantsika ny fotoana dia andaontsika nao hira fiderana dia aorianan'izay dia hivavaka ny tenako, hivavaka tsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra dia manasanao ary hitsangana e. Hideran'Andriamanitra tsika. Salvaku akechi,
sandratsika nytanatsika kavanana dia misaotra an'Andriamanitra isika. Raha eo misaotra anao izay tamin'ity fotoam-bavaka ity. Mino izay Jesosy eo fa tsy hamelana irery tokoa ianao satria Andriamanitra mahatoky. Makasitraka ny amin'izao fotoam-bavaka izao Jesosy ny rahanay taminao teto satria ianao efa teto melohanay. Ary amin'izao fotoan'izao Ray Masinao Ray saraka eto izahay dia mbola ampy mizara ho anay ihany koa ny fanatrianao. Ampy mizara ho anay ianao fanamasina. Hoentinay hiaraka aminay indray hamakivaky ny herinandronay. Ahatonga anay Jesosy eo tena hiambina tsara eo ambany elatrao ka tsisy harombaka satria izay rehetra mitoetra eo an-tananao sy eo ambany elatrao dia tsy mba misy harombaka. Raha eo misaotra anao izay fanandray ny teninao. Raha eo misaotra anao izay afaka mbola nideranao androany afaka mbola niankohaka teo anatrianao androany. Raha eo misaotra anao fa afaka mbola nanatanteraka ny fanatitra teto ihany koa izay. Tena misaotra Jesosy makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra satria raha izay toy izao dia noho ny fahasoavanao sy famindrapo avy aminao. Ka raha izao fotoan'izao ny totosa raha eo dia izao hoe satria teto ianao Jesosy, teto ianao fanamasina ka andeha averinao anao irery ihany tera sy ny saotra ary ny voninahitra satria tsy anay izany fa anao. Misaotra raha eo, misaotra Jesosy eo, misaotra fanamasina sika rehetra koa sy ary ilaza hoe amen. Zay fa tahiny Jesosy.